Araka ny fanadihana teo iny disana nasongadina an'izay fanokafana ny fivoriana manokany anteny miram-pirenena androany izay moa ny fanatanterahana ny fifidianana izay foloany anteny miram-pirenena ka candidat roa nosongadina atao anatin'izay dia ny candidat izay nahitana Ramatoa Razanamaso Christine sy Andriamatoa Jean-Max Rakotomamonjy arahantsika misimisy kokoa ny andinjiny. Candidat roa avy amin'ny hery roa samihafa ao amin'ny anteny miram-pirenena ary mivoaka tao aorian'ny fandresendahatra samihafa teo amin'ny sansolombavambahoaka no nifanandrana tamin'ny fifidianana ho filohan'ny anteny miram-pirenena. Ramatoa Razanamaso Christine avy amin'ny Mapara sy ny tsy miankina no candidat voalohany. Faharoa kosa ny candidat Rakotomamonjy Jean-Max, solombavambahoaka ny leader Fanilo, izay candidat ny iraisan'ny leader Fanilo, Antoko Maitso, ny Tambatra, ny MTS indépendant ary ny mouvance Ravalomanana. Razanamaso Christine nisitry ny fitsarana teo aloha izay nilaza fa hitondra fomba fiasa vaovao eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ny fiezahana amin'ny fanatsanana ny fampahasakivana ny solombavambahoaka fanatsanana zany fampahasakivana zany ny asany izay niandrasany vahoaka aminy ary amin'izay asan-drasany vahoaka izay dia tokony zany député tena hoe hiasa fa tsy mipetraka amin'ny fauteuil fotsiny fa tena hikaroka arakaraka ny entanentam-bahoaka hikaroka zany anao dolo-dalàna izay tsara ny district an'iny zany tena hoe zavatra lara-pahamehana ny district anaovana dolo-dalàna ny député tsirairay avy entanina hanao an'izany ary koa anara-maso an'ilay fanatanterahana ifidy an'ilay lalàna ary anara-maso an'ilay fanatanterahana azy amin'ny fahefana fanatanteraka ary koa mba député koa zany tena hoe ilay fifandraisana amin'ny fahefana fanatanteraka dia tena hoe ho député amin'ny fahefana mifandanja satria zay zavatra natoka ny constitution-tsika io tena contre-pouvoir mihitsy ny assemblée ny député aty amin'ny assemblée nationale ka amin'izay ihany koa dia ny député koa zany raha tena afaka hiasa hanatanteraka tsara ny heraka sy izay fanomezana ny fidian'ny vahoaka azy miandro fivadilizana dia tokony omena ny député ihany koa nefany izay tontolo ahafahany manatanteraka an'izany asan'izany. Ny candidat Jean-Max Rakotomamonjy izay nilaza fa ametraka ho vaindondra rano famolavolana ireo lalàna mifandrify amin'ny sosialy mimponina sy mifampandrosoana. Anisan'ny candidat satria natolotra namany anatin'ny majorité présidentielle. Maritsapa fa mangatahaka fampandrosoana ho firenena nino afaka filoha elojanaromatianina no afaka hitondra firenena amin'izany fampandrosoana zany dia hitondra ny anjara biriky koa zany amin'izany fampandrosoana zany mba hirosoana Madagasikara amin'izany fampandrosoana maro ka ahitany vahoaka tombony ary indrindrandrindra ihany koa satria za olona mpititra avy any vahoaka dia vonandehany solombavambahoaka. Solombavambahoaka roa no nisintona amin'ny filatsahana ho filohan'ny anteny miram-pirenena na dia efa nanao fandresendahatra meloa aza. Anisan'izany ny solombavambahoaka ny Toliara voalohany sy Tieny Thierry Randrianasolo ny Aiko. Maro tokoa fa anisan'ny candidat ho filohan'ny Assemblée nationale misy amin'izany satria ao anatin'ny zany misy koa izay ray aman-dreny tsapany rehetra fa afaka manao izany indrindra no nanosika isika ny candidature mba indrindrandrindra koa mba tsy hampisaraka. Nisotona tamin'ny ora farany filatsahana hofidiana ihany koa Andriamatoa Jean-Pierre Laisoa na dia efa nanao fandresendahatra sy nampiasa enti-manana maro aza. Ny tenan'izay nisintona amin'ny filatsahana hofidiana ho filohan'ny anteny miram-pirenena ary nirotsaka ho candidat filoha-hevitry ny faritany Natsiranana. Ny maraina teo ihany koa no mifandimina metraka ny atota taratasy filatsahana hofidiana ireo candidat hifaninana ao anatin'ny promahatry ny anteny miram-pirenena.